Mbola taranjam-bola lavalava zay fa hiverina eny an-kiantsika eo anivon'ny section Antananarivo renivohitra mitoy ny lalao eny amin'ny kianjana nosy zato eny ary lalao maromaro no tanterahana tamin'ity faran'ny herinandro ity. Vokatra nisongadina aloha dia ny fihaonan'ny ZAD17 sy ny FTMMA zay nandreseny ny ZAD17 tamin'ny isa mavesatra any FTMA tamin'ny isa 2.3. Nitoy teny amin'ny kianjana nosy zato ny andro fahaefatra amin'ny fidinana tompondakan'ny section Antananarivo renivohitra eo amin'ny taranja baolina lavalava. Ity lalao arahantsika amin'ny sary ity dia ny fihaonana teo amin'ny ZAD17 manao akanjo manga amin'ny sary sy mitratroka amin'ny FTMM. Nombotsany ny ZAD17 tamin'ny isa mavesatra 2.3 no telo teto ny FTMM. Tsy niady mihitsy ity lalao ity satria dia nanjakan'ny ZAD17 hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Ny ZAD17 izay vao avy nidina avy eo amin'ny top 14 ka hita mbola ao tsara ny tanjany sy ny traikefa azony tao amin'izany top 14 izany. Toy izao ny vokatra hafa nandritra ity andro fahaefatra ity. Teo amin'ny division faharoa ny Étoile du Sud dia nandresy ny FTVA tamin'ny isa 9. Ny TMA dia nandresy ny Tamiala ny Vato tamin'ny isa 520. Teo amin'ny division voalohany elita faharoa kosa dia ny RCSA nandresy ny URC tamin'ny isa 2.3. Ny FTNananoa nandresy ny CSA tamin'ny isa 5.12. Ny Fita 2 sy ny Dragon Rouge saraka tsala 9. Kosfa nandresy ny 3FA tamin'ny isa 15. Ny Lion nandresy ny CPI Sourd tamin'ny isa tokana 19. Ny Sport Antsiadana nandresy ny Vitamibat tamin'ny isa tokana ihany koa 7.3. Ary ny 15 FTMA kosa nandresy ny ASTTA ana Ampefiloha Ambodirano tamin'ny isa 7.